Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa amin'izao fotoana izao dia farany gisitra amin'ny firenena rehetra maneran-tany I Madagasikara izany eo amin'ny lafiny fahantrana izay ka nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'izany fanambarana izany tamin'ity herinandro ity. Fa mialoha ny idirantsika amin'ny ambangovango ny mahakasika ny antony nahatonga an'izany rehetra izany dia manasa anao hatrany hanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy toraka izany ihany koa ny mi-abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ety ampiantohana dia faly miarahaba isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefako isan'andro eto amin'ny chaîne ity satria mantsy tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka izay nanaovako fiarabanina amintsika rehetra izay mpanaraka an'ity chaîne ity sy ny vidéo rehetra izay alefako ato isan'andro. Nanaitra ny maro raha vantany vao nahita sy nandre ny vaovao izay miparitaka ao an-tapazotsiretsira Facebook ao amin'izao fotoana izao ary indrindra fa miparitaka any amin'ny internet ihany fa I Madagasikara dia tafiditra laharana voalohany amin'ny firenena farak izay mahantra indrindra maneran-tany. Nanaitra ny maro ho iaho satria tranga izay tena mampihetsi-po ary mamparary fo raha vantany vao mandre an'izany hoe Madagasikara dia firenena farany gisitra indrindra maneran-tany. Nefa lokalokaina foana isan'andro vaky izao ary hitampoko hitam-pirenena fa I Madagasikara dia isan'ny firenena izay manan-karena indrindra ny eo amin'ny lafiny harenan-kibon-tany sy ny maro hafa izay fa ny mahagaga no mahalasa any Madagasikara farany gisitra amin'izay resaky ny fahantrana maneran-tany izay. Manoloana an'izay rehetra izay mo dia samy mametra-panontaniana avokoa ny tsirairay amin'ny hoe inona no antony nahatonga an'izay fahantrana lalina izay nahazo ny Madagasikara izay? Inona no vahaolana hoentina miady amin'izay fahantrana izay tsy misy toazy ary efa tsy takona fenina intsony mo izany fahantrana malagasy izany amin'izao fotoana izao. Samy niezaka ny fanometsiny ny tsirairay ary indrindra fa ireo izay mpitondra firenena no tena nahazo tsiny sy nahazo kiana mafy tamin'ny vahoaka sy ny mpanarabaovao rehetra manoloana an'izany fahantrana lalina izay mahazo ny Madagasikara izay nibata laharany voalohany amin'ny fahantrana maneran-tany izay. Inona marina mo no tena antony nahatonga any Madagasikara no nibata an'izay laharana voalohany maneran-tany eo amin'ny fahantrana izay? Nefa I Madagasikara dia firenena tsy nandalo ady fa dia nahantra fotsiny teo izany hoe nahantra tampitoerana teo fotsiny amin'izay resaka fahantrana maneran-tany izay. Antony vitsivitsy no lazaiko amintsika no mety ho nahatonga an'izay fahantrana izay mahazo ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra izay. Ny antony voalohany dia ny eo amin'ny lafiny mpitondra. Ny tsy fahaizan'ny mpitondra mametraka ny laharam-pahamehana no tena antony iray lehibe nahatonga an'izay fiamorany Madagasikara eo amin'ny fandrosoana izay ka nahatonga any Madagasikara nibata an'izay laharana voalohany maneran-tany izay. Tsy fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana ho iaho satria lasa tsy matematesan'ny mpitondra intsony ilay tena fototra tokony ahafahana mampivoatra sy mampandroso ary mampivelatra indrindra ny eo amin'ny resaky ny fanohanana ny tanora amin'izay fidirana antsehatra amin'ny fandraharahana sy ny fambolena ary ihany koa fanondranana entana izay isany mampiavaka any Madagasikara amin'ny firenena maro indrindra fa teo amin'ny sehatry ny vanila zao ohatra dia nahitana fitotonganana be izany vidin'ny vanila izany efa taona maromaro zay ary teo ihany koa ny tsy fahampiny fanondranana ny entana avy any Madagasikara izay ahondrana makany ivelany fa ny fanafarana no tena betsaka indrindra tao anatiny 5 taona lasa izay. Ka noho ny fanafarana be loatra izay dia lasa ny tongana tsy misy toazy ny sandam-bola malagasy eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny toe-tsainy samy malagasy lasa ny hendanja ny eo amin'ny lafiny fandraharahana satria lasa ny samy malagasy ihany no mifamingana eo amin'ny resaky ny fandraharahana izay hany ka lasa tsy mazoto tsony ireo mpandraharaha sasany fa lasa ny mpandraharaha vitsy anisa no tena mahazo tombony be sy misehatra amin'izay resaka fanondranana entana makany ivelany izay. Ao ihany koa ilay toe-tsaina tsy dia tia fivorana loatra izany hoe ny zavatra efa vita hatramin'izay dia mbola misy ihany koa ny
sasany manimba sy migafy an'iny zavatra iny hany ka lasa miverina manao an'iny foana isan-taona izao. Raisitsika ohatra ny eo amin'ny lafiny fananam-bahoaka dia misy saha manimba sy manapotika azy ireny nefa dia zavatra nielam-bola izao fa nohony izay haratsin-tsaina izay dia manaonao fahatany tahaka an'izany. Manoloana ny pitsopitson'izay rehetra izay dia lasa samy mifanometsiny ny rehetra ary samy mifanilika andraikitra. Lasa ireo mpivahiny sy mpiavy ao Madagasikara ao no tena mahita vokatsoa amin'ireo harem-pirenena izay ao Madagasikara izay tokony ho an'ny malagasy tsirairay moa izany. Ao kosa ireo izay miezaka manondra n'entana antsokosoko indrindra fa ireo harena sarobidy izay efa nimpitan-dranomasina no ahitana azy ireo. Nefa rehefa ny malagasy madinika no tratra mitrandraka an'izany iny avy hatrany fa gadra no setrin'izay. Tao anatiny 80 taona mahery nazahoana fahaleovantena dia tsy nahavita nanangona volamena tao amin'ny banky foibe i Madagasikara fa volamena kely no mba voangon'izy ireo izany hoe nanodidina ny teo amin'ny 80 kilao teo ihany. Nefa ny volamena izay fantatra fa mivoaka any Madagasikara isan-taona izao dia amina taona maromaro mihitsy izany volamena izany izay ahondran'ireo izay mpambotry firenena antsokosoko. Tsy vitan'izay fa eo ihany koa ny resaka adilahy politika lava izay tsy misy fiafarana ka isan'ny sakana iray lehibe hidirana amin'izay fampandrosoana any Madagasikara izay. Hany ka lasa ny tombontsoan'olombitsy no tena imatimatesana ao anatin'izay adilahy politika lava tsy misy fiafarana izay. Ny eo amin'ny resaky ny kolokolo ihany koa dia isan'ny sakana iray lehibe hoentina hampandroso ny firenena satria mbola misy foana ireo izay tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena ka lasa izy ireny zany ilay marina sy ekena lalandava na dia efa hita izao fa manao ny tsirariny. Etsy ankilan'izay ny fahitana taratra ny fahapotehan'ny fanabeazana amin'ny ankapobeny hany ka lasa mihena ny faharisian'ny tanora izay hiditra an-tsekoly sy ireo ankizy izay tokony hisitraka an'izany fampianarana izany satria lasa tsy zarizary ny fianarana amin'ny ankapobeny ary hita taratra moa izany amin'ireny fitokonana lava izay ataon'ny mpanabe sy ny mpianatra izay hita matetika ireny ka lasa tsy dia laharam-pamehana loatra araka izany ny eo amin'ny resaky ny fampianarana izay ka mihena ny isan'ny tanora miditra an-tsekoly ary mihena manaraka izany ihany koa ny taham-pahavitrehan'ny tanora sy ny taham-pahafahana. Manoloana an'izany rehetra izany dia nilaza moa ny mpanakanto Chaine tao amin'ny pejiny tao fa tsy tokony fotoanany ifampitsikerana intsony izao fa tokony fotoanany fandraisana andraikitra. Araka izany dia Samia mandray andraikitra ary Samia mahay makalesona avokoa. Ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana ho izy dia hamafiso sy amboaro ary hatsara ao indrindra fa ny eo amin'ny resaky ny fampianarana izay misehatra amin'ny lafiny fambolena sy ny fanofana arak'asa ary eo ihany koa ny eo amin'ny resaka fampianarana teknika sy ny siantifika izay tena isan'ny fototra iray lehibe hoentina hampandroso ny firenena. Ka noho izany raha mahatsapa tena fa malagasy ianao dia raisiny andraikitra sy adidy izay tokony ho ataonao amin'ny firenena izay niavinao fa mafy ny mahazo azy amin'izao fotoana izao satria laharana voalohany Mahantra indrindra maneran-tany. Asa raha mba hita vaholana manoloana an'izany ireo mpitondra ankehitriny asa raha ahoana no mety ho tohiny izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa na isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.